zany hoe toerantsika ilany diovintsika tsika tompole toerana nefa zareo mbola manome cadeau ho antsika dia isaorantsika mitafotafo zareo nagnambe taninatsika agnatanteraka ny amin'izany fagnadiovana kanaly tiafo zalahy. Zay anuela ny andro atoandro kabaro maraina izy mety hiasa kabaro atoandro mety hihina ka tsy lava resaka zaho tsy lava tariaka me koa zareo ny fitenenana tompoko dia zareo manazavazava zao ny antodiny izy ireo. Salama abitsike. Araka ny voalazan'ny président teo feno de feno fanazavany fa misy fagnamariana kely tsy olo maventy zahay fa zanakanareo anadahinareo havanareo amin'ny antsony filoham-pirenena hoe mila fifanampiana ny vahoaka malagasy anatin'ny voina mahazo zao. Zahay raha teo miara-miasa aminy misy mpandraha raha zay manohana azy miara-miasa amin'ny président Andriamatoa Kofali Daya miantso nagniraka anay hoe mba jerevo ino anjara brikitsika azo entina anampiana ireo havatsika agny Toamasina nandalovan'ny cyclone misy miaina agnaty rano maloto miaina agnatin'ny simbatragno namoy havana miaraka ory am'izay namoy havana zahay ary tena miombona amin'ny fahavoazana mahazo atsika zao avy agny Antananarivo ny sasany avy agny izy zao avy agny La Réunion nanohana ny antso ny président zay ary io zananareo io no maheno hoe miaina agnaty fasarotana atsika miaina agnatin'ny loto atsika ohatra ny olo aby mandeha agny amin'ny quartier io ny avianay hoe ifagnampy amitsika niresaka amin'ny président zahay hoe ino ny azo atao président de nanambara izy hoe ty kanaly tia feno rano de tsy mety ritra ny rano agny anaty tanàna agny ino tokony atao diovina ny mety amin'io de nifampiraharaha zahay nifandamina zahay anatin'ny 2-3 andro eo de androany ny fotoana ifanomezana hoe andao ary fa hanao asa tana maro tsika tsy karama sanatria tsy ho voakarama am'izay ray alina zay nareo fa zahay mahita hoe tsy mitondra olo kafa avy amin'ny quartier hafa fa le olo voakasiky ny miaina le rano maloto mba mitady hevitra hoe ahoana hahafahana mandritra ny rano agnaty tragnotsika agny de zay mahatonga hoe tena olo agnatin'ny fokotany no nampijerena ny président isaorana président amin'ny fiaraha-miasa ataonareo isaorana amitsika aby koa namaly ny antso fa zahay hanampy hanala fasairanana hanampy am'izay zavatra zay misy koa mety fizarana akoatry ny tiasa tia hitanay nareo renim-pianakavia na ray-pianakavia na zanaka raha lahy misy koa fizarana vary taoly sy siramamy sotro zay satria mba fanareo nanohony ny antso mety hisy koa fandaminatsika mikasika an'izay aorina sy hadiny izahay de olona miara-miasa amin'ny président ary ny maniraka de mpandraharaha miara-miasa amin'ny président Andriamatoa Kofali Daya tsisy resaka politika androany fa fanalana fasairanana miaraka mirahihina amitsika miaina anatin'izay